mbola ambany ny tahan'ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny lefakozatra eto amintsika izay fanao andavanandro any amin'ny tokom-pahasalamana mba hiarovana amin'ny aretina polio manerana nosy satria mbola latsaky ny 5 isan-jato zany a ho an'ny Madagasikara. Faharoa, mbola maro ireo faritra eto Madagasikara izay mbola tandondomondoza amin'ity valan'aretina polio ity noho ny tsy fampiasana kabone noho ny fangerena ankalamanjana. Kanefa zany fangerena ankalamanjana zany a dia mitondra sy manaparitaka ny tsimokaretina ary miteraka aretina sy riska zany a ho an'ireo zaza tsy vita vaksiny. Fahatelo, mbola vitsy ny olona mampiasa kabone ara-dalàna sy ireo zatra tsy mbola zatra manasa tanana amin'ny savony. Be dehibe no misantoka mpitsabo raha tsy resaka fotsiny any amin'ny hoe didipotra dia nafaty zaza tsy mpitsabo le olona tompoko. Mampiasa tokoa izy ny amin'ny hoe cachet mampitsabo, mampiasa tokoa izy ny amin'ny hoe taratasy ordonnance mandidy izy sy ny karazany fa tsy mpitsabo izy tompoko. Ny angatana amintsika zany dia ny hoe rehefa misy zavatra tahaka ireny a manatona tompom-pahasalamana. Ny olana amintsika zao dia ny hoe fianakaviana ndeha ataoko hoe 3 sa 4 ny mety diran-doza tamin'ny indray mandeha iny. Ny fianakavian'ilay sage-femme resantsika hoe tsy nandray an-tanana ilay zaza. Marina tokoa zany, mety ho fahadisoany angamba, hoy izay angamba no resahany eto satria tsy fantatra hoe efa hafirina ny sin'ilay hémorragie ilay zaza vao tonga tao aminy. Ary ny olana mipetraka matetika dia izao, rehefa farany efa ho tonga any amin'ilay farany hoe fahafatesana dia mieritreritra ny olona hoe ody faty ny dokotera. Dokotera tsy ody faty tompoko fa miaraka amintsika rehetra io dia mitsabo manome fanafody. Dia oka koa izay ilay fividianana fanafody eny amin'ny épicerie eny amin'ity le sahafa kely eraky ny lalina satria zao mahatonga ny sin'ny hoe pharmaciany dia ny sin'ny fitehirizana fanafody ara-dalàna tsy le date de péremption ihany jerena fa ny hafanana sy ny rehetrarehetra na hazavana. Misy izay fanafody sy tokony ahita hazavana fa rehefa mahita hazavana matetika izy dia tsy miasa intsony na mivadika zavatra hafa. Zany ianarany tsabo avokoa. Dia hoy izay hoe tsy mbola nisy kosa angamba maty ny telefônina dia nandeha teny mécanicien. Fa izay kosa aloha dia miteny tsara mihitsy hoe rehefa marary ny vatana dia dokotera andehanana. Ary raha misy olana amin'ilay fifandraisana amin'ny dokotera, resao ministera amin'ny fahasalamana, azonareo ataony manatona amin'ny tompon'andraikitra na ny tenao kara docteur Manitra Rakotoavy.